Fa amin'ny mahalalao fampisehoana ireny tanterahana ireny moa dia anisany koa ny lalao fanokafana izany ny lalao roa nataon'ireo mpilalao fahiny tamin'ny club mametraka ny Larion ireto. Raha ny anisany sogandina aloha izany no mononoina tamin'ny alakamisy teo dia ny fidirana an-tsehatr'ireo mpanakanto vehivavy sy ny mpikirakira ny baolina kitra vehivavy eto Analamanga nahitana ireo mpanao gazety sy ireo mpitsara sy ny mpanazatra ihany koa. Ndia rahantsika ary izay faladidina izay. Ny aloha io lalao nataony alakamisy io moa dia nisy ny lalao fanokafana ny onan'ireo mpanakanto vehivavy sy mikirakira amin'ny baolina kitra vehivavy eto Analamanga, nahitana ny mpanao gazety sy ny mpitsara ary ny mpanazatra. Ireto ekipa roa ireto izay nisaraka ady sahala 4-4 ihany koa. Ny maraina kosa dia nisy ny filaharam-be sy hazakazaka nataon'ireo kluba rehetra mivondrona ao amin'ny ligina Analamanga. Fotoana izay natrehan'ny filohan'ny FMF sy ny Alpha. Ireto mpitantana ireto izay samy nanipy-teny amin'ny tokony hijerena akaiky ny fikarakarana ny foto-drafitr'asa eto Madagasikara raha te hahazo vokatra tsara. Io tolakandro kosa toetsy mikanjana Alarobia dia ny ekipatra ny BFV sy ny BTM izay nilalovan'ny Diba sy Claude Kely fon'izin'ny lalao teto toerana. Ny sarakady sahala roa no roa moa no rotonta tamin'izany. Nee.